Mampitombona ao aminareo hatrany rehafako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ny Tompo rainay any an-danitra aho, rainay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ianao. Misaotra indrindra anao izay fa isaky ny maraina tahaka an'izao dia tena faly Tompo. Satria nomenao fanomezan-dehibe dia ny aina, ny fahavelomana. Misaotra Tompo, ny antom-pisianay dia ankalaza sy hanome voninahitra anao. Aneo anao Jesoa Kristy eto amin'izao tontolo izao. Koa ingany mba tafio hatrany amin'ny lalan'ny fanahinao masina izay mba tanteraka izany. Solotenanao izay Tompo, kaokary izay hijoro eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny hafa koa, tsy hanan-kenatra indrindra indrindra. Dia amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Riavana tianay hatrany mampatsiahy fa ity herinandro ity hoy izahay dia herinandro izay ahafahantsika rehetra miaraka mijery inona ireo mety ho vato misakana, inona ny mety tsy hantanteraka ny famoriana vokatra ho an'ny Tompo. Anio ary dia hiresaka kely ny amin'ny Timoty isika. I Timoty dia azo lazaina hoe tena mbola tanora tokoa. Izy nefa dia nampandreketina ny fiangonana tao Efesosy. Izy koa nefa dia somary sarokenatra ihany, ary etsy andanin'izany eo ihany ny fahasalamany. Nampahirezin'ny Paolisy, ary izay riavana no zaraina amintsika. Mety tsy ho vao aminao ty andinitra ohatramasina ity, kanefa dia mirakitra zava-dehibe amin'ny resaka hoe famoriana vokatra ho an'ny Tompo. Andenge ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atandranao, vaoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Amen. Timoty voalohany, toko faha-efatra, andininy faharoa ambin'ny folo ny misy an'izany andiny soatra masina izany. Hoy izay hoe mety tsy voazao no nandrinisantsika an'izany kanefa averinay fa tena manan-danja ity raha hamory vokatra ho an'ny Tompo isika. Voalohany aloha dia ilay hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao, satria Timoty dia niandraikitra ny fiangonana tao Efesosy hoy izahay. Izany hoe mpitoron'ny filazantsara izy izany. Azo lazaina hoe pastera raha izay no itenenana azy. Dia izao ny hoe dikan'ity aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao ity voalohany aloha izany dia ny fampianarany. Ny toriteny sy ny fampianarana ataon'ny Timoty izany dia aoka tsisy olona nivaiva, aoka tsisy olona niratsira, fa tena fampianarana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary mifototra amin'ny Jesoa Kristy. Jesoa Kristy koa izany no tena fototra ny fampianarana ataony. Io koa ilay teneniny hoe fampianarana tsy misy kilema. Riavako, izany aloha dia vatana voalohany ho amin'ny izay mandray andraikitra amin'ny fitorohim-teny ary manomboka mitaka anay izany. Tsy ataona olona amin'ny Tompo tokoa, tsy hahavitany izany mihitsy raha toa ka misy tsinona, raha toa ka maivan-danja, raha toa ka azontsika eraina ny toriteny sy ny fampianarana ataony mpitondron'ny filazantsara. Koa ho antsika izay manana andraikitra ny amin'izany dia aoka ho amin'ny fahasahiana ary indrindra eo ambany fitarihan'ny fanahy noentina manatanteraka ny fitorian'ny tenin'Andriamanitra, ny fampianarana mba tsisy izay teo anivaiva ary tsisy aniratsira. Marina fa n'inona tenenina, n'inona ambara dia misy mitsikera foana. Ary faharoa koa fohy ny fisainana, kely ny fahalalantsika, izay tsika manambara ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Kanefa izao hoe aoka tsy ho kivy. Raha voa tamin'ny natao dia manonotra indray manao tsara amin'ny manaraka e. Izay fa tsy mahazo atao kivy mihitsy. Raha tsy izany dia tsy hataona olona ao amin'ny Tompo isika. Ity dia mbola toizako rapito satria ny toy amin'ny manaraka io indray dia natao ho an'ny olona rehetra ary indrindra ho an'ny tanora ihany koa. Fa ny hoe maharesy lahatra fotsiny amin'ity an'io ity izany dia ilay hoe ny toriteny sy ny fampianarana ataontsika, ireny dia tena mahataona olona ao amin'ny Tompo. Ireny dia ahafahana mamory vokatra amin'ny Tompo, koa ingany izay ataontsika izany mba tsisy hanamaivan-danja, mba tsisy haniratsira. Fa dia voninahitry ny Tompo izay ambara sy tenenina rehetra, ny toriteny, ny fampianarana sy izay atao rehetra, hitoriana ny filazantsara ary hampirenana ny finoan'ny mpino ao amin'i Jesoa Kristy ao amin'ny fiangonana izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, raha nisy ary nambaranay ka indrindra ny teneninay
nefa lesika eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny olona, indrindra mety hota satria tsy ny soratra masina intsony no teny fa mety mifonay ny sainay sisa dia mamindrafo amin'izany. Amin'ny alàny elokay fa zao kosa ilay tompo mba te hanambara ny teninao koa dia ampio ary mba tsisy hanamaivana izany, mba tsisy haniratsira izany. Dia ho voninahitra ao ny teny rehetra ambara amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako, fiadanan'i Jesoa. Amen.